napetraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, manana fitsipika tokony arahana izy, ampahana amin'izany ny hita amin'ny Exodosy 2:20 hatramin'ny 9. Exodosy 2:20 hatramin'ny 9. Ony Tompo dia nilaza an'izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izaho ny Jehovah Andriamanitra izay nitondra nivoaka amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Aza manana andriamanikafa fa izaho ihany. Aza manao sarin-javatra voasokotra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na ny etỳ amin'ny tany ambany, na izay amin'ny rano ambamin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izaho Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika dia amin'izay mankahala. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona rivo mandimby zay ty ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàna Jehovah. Sambatra zay mitandrina teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika hifona anaraka izao vavaka izao. Tompo Andriamanitra io, ianao dia efa nividy anay tao amin'ny Kristy, nanala anay tamin'ny trano fanandevozana, dia ny fanandevozan'ny maizina, fanandevozan'ny Satana, fanandevozan'ny faharatsiana. Nataonao zanakao izay ary nomenao fianakaviana. Ndrisy anefa Tompo, mbola manompo zavatra hafa izay, mbola mivezivezy etsy sy aroa izay tsy matokanao Andriamanitra, karakara tena amin'ny toerana maro samihafa, mamindrafo aminay, mamela ny olokay. Fa ianao Andriamanitra dia mamaly faty satria sary-piaro, ary rehefa tsy manompo anao izay dia tsy izay aminy vo, fa ny zanakay, ny zafinay hatramin'ny zafim-paladia dia mamaly amin'ny reny ianao. Adininay fa ny adalàna ataonay na kely na bitika dia mivaly amin'ny taranakay, mahatahotra anay za miteny za mitompo. Ko mamindrafo aminay mamela ny elokay, mba tsy hisy ota miafy natanatinay, na azy nataonay tamin'ny fiteny, na tamin'ny eritreritra, na tamin'ny nataonay, na tao amin'ny fiangonana, tamin'ny fanompoanay, na tany velan'ny fiangonana, tamin'ny fianakaviana, fiarahamonina. Mamindrafo aminay Tompo, mba azy ny famindramponao koa izay hatramin'ny taranaka faramandimby. Izany no angatanay amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Amen.
antsika izay mibebaka marina tokoa mitsangana indray ny teny soa mahafaly fa hamafa ny fahotantsika ny tompo. Ho ny tompo amintsika. Koa raha ho zaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao. Nefa izany ratsy fanahy zany miala amin'ny fahotana, sady manao ny marina sy mahitsy, ka mamerina ny azony tamin'ny fanambakana, ary mampody izay nangalariny, ka miezaka mandeha mahitsy sy amin'ny didy mahavelona, dia ho velona tokoa izy. Ny fahotana rehetra izay nataony dia ho voafafa ka tsy ho tsarovana intsony izany, satria mivelona manao marina sy mahitsy izy. Noho izany ary havana, dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo. Ny amin'ny anaran'i Kristy Tompo, samia mideran'ny Tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika neo ny fanoloran-tenantsika amin'ny hira voalahatra sady iomanantsika amin'ny liturjia ny tenin'Andriamanitra. Maka ny soratra masina isika ry havana, izany dia hitantsika ao amin'ny Genesis 7:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Genesis 7:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary Jehovah nandatsaka tamin'ny Sodoma sy Gomora solofara sy afo avy tamin'ny Jehovah tany an-danitra, ka nandrava ireny tanana ireny sy ny tany lemaka rehetra sy ny mponina rehetra tao an-tanàna ary ny zava-maniry teo amin'ny tany. Fa ny vadiny Lota nierika teo ivony dia tonga vongatsira nitsangana izy. Dia ny fo maraina koa Abrahama ka nakany amin'ilay efa nijanonany teo anatrehan'i Jehovah, ary nitsinjo an'ny Sodoma sy Gomora
sy ny tany lemaka rehetra izy, dia nahita ka indro niakatra ny setroko ny tany tahaka ny setroko ny lafaoro lehibe. Ary raha noravan'Andriamanitra ny tanàna tany amin'ny tany lemaka, dia nahatsiaro ny Abrahama Andriamanitra ka namoaka ny Lota hiala teo afovoan'ny oravana tamin'ny nandravan'ny tanàna izay nonenan'ny Lota. Petera faharoa toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Petera faharoa toko fahatelo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no makina izany. Ry malala, ity no epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny. Ka izy roa dia samy entiko mampifony isanareo madio amin'ny fampahatsiarovana, mba hatsiarovanareo ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny Tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny raha inao aty aminareo. Efa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny filany ka manao hoe aiza ny teny fikasana ny amin'ny fiaviany, fa hatr'izay nodin'ny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao aza. Fa minijamba ireo ka tsy malala fa nisy hatramin'ny ela ny lanitra ary nisy tany koa izay niseho avy tamin'ny rano, sady rano no nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary rano koa no nandravana izao rehetra izao taloha tamin'ny nanasaforany azy. Fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'izany teny izany ho amin'ny afo ka tahirizina ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy. Nefa ry malala, izao zavatra iray loha izao no aoka tsy ho adinonareo: ny indray andro amin'ny Tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny indray andro. Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa mahari-po aminareo izy ka tsy tia ny hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny Tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Koa raha ho levona toy izany ary izao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny hiavian'ny andron'Andriamanitra izay hahamay sy halevona ny lanitra ary andoro sy ampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay hitoeran'ny fahamarinana. Filazantsara araka ny Jaona toko 5, ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Jaona toko 5, ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Andeha hitsangana isika ry havana hamaky izany teny izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no makina ny teny. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ao amin'ny fiainana izy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesan'ny maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Fa tahaka ny ray manana fiainana ho azy, dia tahaka izany koa ny zanaka nomeny hanana fiainana ho azy, ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona. Aza gaga amin'izany fa avy ny andro izay andrenesan'ny olona rehetra napasana ny feony dia hivoaka izy. Izay nanao ny tsara dia ho amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana, fa izay nanao ny ratsy kosa dia ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelohana. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra tompo sy mandrakizay io. Andriamanitra masina tokoa ianao. Andriamanitra mamaly ny faharatsiana. Misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay noraisinay novakianay ary makasitraka fampirofo ny fitiavanao mbola itenenanao aminay isan'andro isan'andro. Ankehitriny ary izay raha handray ny afatra izay itiany teninao ambara aminay izay ampitondrainao ny mpanomponao dia tario amin'ny fanahy masina izahay. Mba azonay mandray tsara ny teninao, azonay miaina ny teninao, ary indrindra Andriamanitra azonay makatoa ny teninao. Dia sokafy ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, azonay mandray ny teninao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy. Amen. Tsika azo toerana ho aminareo rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana avy Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Epistily faharoa soratan'ny Petera. Ireo epistily faraparan'ireo natao hoe epistily ho an'ny rehetra, na epistily katolika, na epistily ankapobeny, na epitre général. Ny Hebreo, ny Jakoba, ny Joda, ny Petera anankiroa, ny Jona anankitelo. Satria izy ireo tsy nosoratana ho an'ny fiangonana manokana na olona manokana hoe ty ho an'ny Timoty, ty ho an'ny Titosy, ty ho an'ny Korintianina fiangonana, ty ny tany fiangonana tany Roma, ity ny an'ny fiangonana tany Tesalonika, fa nalefa fotsiny ohatran'izao karazana circulaire zany le izy zany. Zay mahatonga azy hoe epistily na taratasy ho an'ny rehetra, na taratasy katolika, midikan'le katolika dia ho an'ny rehetra, amin'ny teny grika hoe katolikos. Ny Petera faharoa dia mitovy amin'ny Joda rehefa mamaky nareo. Ady amin'ny olona manao fampianaran-diso, olona ratsy fanahy no ao. Milaza ny famalian'Andriamanitra ny olona ratsy fanahy. Mitovy ny antsasaky ny zavatra ao amin'ny Joda dia hita ao amin'ny Petera faharoa io. Dia ady amin'ny olona ratsy fanahy ao am-piangonana, olona anaty fiangonana le resahana, fa tsy olona ivelan'ny fiangonana akory tamin'izany fotoana andro. Ka izay zany no famaliana ny ratsy fanahy zay ny ombonan'izy ireo. Ary zay koa moa no lohevitritsika ankehitriny hoe mamaly faharatsiana amin'ny tompo. Amin'ny epistily soratan'ny Petera toko fahatelo io dia zavatra anankiroa ny sotomintsika ao. Eto zany Petera mampitandrina fisian'ny olona, ary efa epistily faharoa ity ho Paul i Petera apôstôly. Mampitandrina izy fa misy olona ratsy fanahy ho avy. Vakitsika ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ry malala, ity ny epistily faharoa soratako aminareo ankehitriny, ka izy roa dia samy entiko mampifoha ny sainareo madio amin'ny fahatsiarovana. Mba hatsiarovana amin'ny teny voalazan'ny mpaminany masina rahateo sy ny didin'ny tompo sady mpamonjy izay nentin'ny apôstôly ny rahana ho aty aminareo. Fa fantareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira avy aniritsira mandeha araka ny filana, ka manao hoe aiza ny teny fikasana amin'ny fiaviana. Fa hatr'izay midiny razana mandry dia maharitra tsy miova ny zavatra rehetra, eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao asa. Efa fanondroany manoratra ho Petera mba hampifoafoa ny sainareo izay efa madio,
ny endry ary ny anarina zay midikany hoe sainareo madio. Andriamanitra amin'ny alalan'ny Petera mampitandrina. Misy ny famalinany ratsy fanahy fa mialohan'izany miantso atsika ny tompo ankatony teniny, dia ny faharoa miantso atsika izy bebaka. Mbola miantso atsika izy ankatony teniny araka amin'ny nataon'ny Petera tamin'ny fiangonana fahizay. Mbola miantso izy, fantatrareo ny teny voalazan'ny mpaminany. Okanareo ankatoan'izany misy teny efa niresahan'ny mpaminany izy tamin'ny aloha, zany hoe ny testamenta taloha zany. Misy teny koa efa niresahan'i Jesosy tamin'ny didiny. Misy apôstôly ny rahana taminareo, zany hoe raha amin'ny andro ankehitriny zany dia ny testamenta taloha sy ny vaovao zany, satria ny mpaminany solotena amin'ny testamenta taloha dia ny apôstôly ny solotena amin'ny testamenta vaovao. Ka tandremo sy ankatoavy ireo tenin'Andriamanitra reo, satria amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra reo nafantarinareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany isy olona mpaniratsira. Scoffer izy io amin'ny teny anglisy, zany hoe olona tena ratsy fanahy anatin'ny fiangonana io zany. Olona tsy tia zavatra masina, mpanimbaziba zavatra masina, satria mbola ratsy lavitra noho ny atao hoe teny hoe profane le resamina eto zany. Olona mandeha araka ny filana, zany hoe feheziny besoin fotsiny. Olona manana ny fiainam-biby na instinct fotsiny mibaiko azy. Ny alena amin'ny fiangonana dia resaka tombontsoa, firereana, zavatra maro samihafa, fa tsisy idirana amin'ny resaka fivavaha. Fa izy dia mandray ndraikitra sy ny zavatra rehetra ao amin'ny fiangonana. Izay le mpaniratsira ho avy ho Petera, ary ny manahirana teniteny foana ireo. Aiza ny teny fikasan'Andriamanitra ny dikan'izay dia ohatrantsika hoe rehefa atao hoe reraka dia aiza zay reraka eo e, aiza zay zao, le teny hoe aiza zay zao io manko faniratsirana izy io, ary fenany io amin'ny testamenta taloha. Ireo zany mieritreritra hoe Andriamanitra zany tsy dia miasa tsony ety ambonin'ny tany, zay ny fiheverana, ary maro be ny olona mieritreritra amin'izany. Zavatra rehetra io tsisy miova hozy, ny ratsy fanahy ihany. Io zany efa nipetraka io amin'ny lalan'ny natiora io. Hatr'izay nanaovana an'izao tontolo zao teo foana io taminy io ka ahoana lazainareo hoe potika, efa tsy ao an-tsainy intsony zany. Mivoatra ny zavatra rehetra dia manaraka ny fivoaran'ny siansa fotsiny izy, fa ny sainy tsy miditra amin'izany fahamasinana zany. Olona tsy mino ny fahamasinana, olona tsy mino ny faharandro, tsy mino ny fahamalin'Andriamanitra na atao hoe rétribution, ary tsy miraharaha tenin'Andriamanitra, tsy mieritreritra na maniry ny fiavian'i Kristy, tsisy dikany aminy le teny hoe ho avy Kristy. Ary olona tsy mino ny fanavaozan'Andriamanitra. Ireo zany le olona resamina eto, ka entaminy ianareo Petera tsy hanao an'izany fa mankatoava amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mankatoa ny tenin'Andriamanitra ianareo. Mba hampazava azy misimisy koa ny ataon'zareo dia vakitsika inona moa nataon'ireo olona reo amin'ny dininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito indray ny vakitsika. Fa minijamba ireo ka tsy malala fa efa nisy hatry ny ela ny lanitra ary nisy koa ny tany, zay niseho avy tamin'ny rano, ary sady ny rano nanaovana azy tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ny rano koa nandravana zao rehetra taloha izao, ny anana saforana azy. Fa zao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azoniny zany teny zany ho amin'ny afo, ka ho tehirizina amin'ny andro fitsarana sy ny fandringanana ny ratsy fanahy. Ireo olona reo izy dia ohatrany tsy mahafantatra, na minia tsy mahafantatra fa ny tenin'Andriamanitra nanaovana zavatra rehetra zao. Ao amin'ny Genesis zany ny tsy ahivin'ny Petera eto. Tenin'Andriamanitra nanaovana ny zavatra rehetra, na ariana ny zavatra rehetra, misy zao dia nisy zany. Ary mbola i tenin'Andriamanitra koa no mandrava ny zavatra rehetra. Adino zareo zany ho Petera. Ka ilaina ny mihino ny mankatoa ny tenin'Andriamanitra, izy zany manana asa anankitelo farafaharatsy, farafahakely ny tenin'Andriamanitra. Misy natao hoe creative function, executive function and destructive function. Zany hoe tenin'Andriamanitra zany sady mahary no mahatanteraka ary mandrava. Ary raha vao tsy hainao io dia le mandrava ny tonga aminao. Tenin'Andriamanitra zany mahary, mampisy aloha, dia mitondra ny zavatra rehetra izy. Raha mahary atsika izy, teraka isika, dia mbola i tenin'Andriamanitra koa mitatitra antsika, manalehibe atsika, mampitombo ny taola atsika, mahatonga atsika olon-dehibe miala amin'ny zazakely, zaza, ankizy, zatovy, tanora, hatramin'ny fahalehibiazana. Fa izy koa no mbola mandrava.
Ary zay nampahafantariny eto tadita amin'ny andro Noa ozy izy ny rano avy amin'ny tenin'Andriamanitra nandrakitra zao tontolo zao. Ny tany dia foana sady tsy nisy endrika, aizina tambonin'ny lalina, ny fanan'Andriamanitra izy nanomba tambonin'ny rano. Rano zany io zany nisan'ny zavatra voalohany tany amin'ny fahariana. Ary rehefa tezitr'Andriamanitra fa naditra ny olona dia mbola rano ihany nalefa amin'ny tenin'Andriamanitra tamin'ny andron'ny Noa. Dia nandefa inona moa izy? Safodrano. Zay le hoe asa mandrava, asa mahary, asa manatanteraka, dia asa mandrava ataon'ny tenin'Andriamanitra. Ka zay mahatonga hoe mila mino ny tenin'Andriamanitra amin'ny olona mankatoy izany. Ary zay mahatonga azy hoe izao tany sy lanitra rehetra zao dia azonony zany teny zany. Système amin'ny teny anglisy hoe miazona. Miazona ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Na ny fofonainao, na ny tongotrao, na ny tranonao, na ny fiainanao, na ny fiaranao, ninina amin'izao rehetra zao tontolo zao na amin'ny tenibohitra, Andriamanitra no miazona izany amin'ny alalan'ny teniny. Zany ny herin'ny tenin'Andriamanitra ho Petera zany. Manana asa mahary, mahatateraka na miazona mitantana, fa manana asa mandrava koa izy. Ary zany mahatonga ny zavatra rehetra dia tehiriziny amin'ny andro fitsarana. Ny ratsy fanahy rehetra miaraka amin'ny faharatsiana dia tehiriziny mankana amin'ny afo ho amin'ny fandringanana ny ratsy fanahy. Tadifa ny fiainantsika dia manatona afo. Adinitsika ny fisian'ny afo, miresaka afo sy rano amintsika amin'izao. Ny fandravana zavatra matetika dia afo sy rano. Misy afo manodidina anao. Misy karazana afo zany ao anatin'ny ampoule rehetra io. Misy afo anatin'ny izay rehetra fitaovam-piadiana mahery vaika dia misy afo satria misy vanja ao. Miresaka bombe tsika, miresaka ady zao tsika ianareo any Ukraine. Misy resaka afo ambadiky ny zavatra rehetra mihamafana ny tany. Dia ny rano koa efa fatatsika fa teo nisy hoe batsiray, batsiroa, batsifirimo, fatatsika amin'ny herin'ny rano. Nefa zany rehetra zany no Petera dia ambonino zany ny tenin'Andriamanitra. Fa ny tenin'Andriamanitra zany rehefa mankatoa azy ianao dia mivadika rano mahavelona, ilayntsika mibatisa. Dia mivadika afo mahavelona dia ny fanahy masina. Izany tenin'Andriamanitra izany. Ary izay no tsy azony reto olona ratsy fanahy mpaniratsira reto Petera. Fa ny tenin'Andriamanitra miazo ny zavatra tenin'Andriamanitra no anasazy sy anafay azy ireo amin'ny andro farany miaraka amin'ny ratsy fanahy rehetra. Izay ny herin'ny tenin'Andriamanitra zay no nazavain'i Jesosy amin'ny Jaona 5. Mba sokafantsika ny Jaona 5. Jaona 5. Ny andininy 7:20 no vakitsika. Lazaika aminareo marina dia marina tokoa. Zay mandreny teny ka mino, zay naneraka no manana ka tsy hoe lohany. Fa tafafindra io zany zay mandreny teny ka mino dia isehoany herin'ny tenin'Andriamanitra izy. Manana fiainana mandrakizay tsy hoe mbola ho tadiaviny fa efa anananao io. Tsy matahatra fahafatesina satria fiainana mandrakizay ka na maty ary anao velona foana. Fa manana an'io ary efa tafafindra. Perfect amin'ny teny anglisy zany io zany efa tafafindra zany io. Dia efa passé, simple, efa lavitra be. Tafafindra niala tamin'inona? Fahafatesana izy nankaiza? Efa tsisy dikany aminy intsony zany fahafatesana izany satria efa nialana izany. Fa endrika hita maso fotsiny ny fahafatesana, fa manambara zavatra tsy hita maso. Dia natao hoe signifiant, manambara zavatra tsy hita maso ao ambadika koa dia ny fahavelomana. Fahafatesana zany dia manambara fahavelomana noho ny tenin'i Jesosy. Velona mandrakizay amin'izay ilay olona. Herin'ny teny manaraka dia toy izy atsika ny andininy 9:20 sy ny 7:20 amin'ny Jaona teo ihany. Aza gaga amin'izany. Fa avy ny andro izay andranisan'ny olona rehetra hanampasina ny feo. Dia voaka izy fa izay nanao ny ratsy kosa mbola io ny herin'ny tenin'Andriamanitra io ny ampifoa amin'ny olona maty rehetra ozy izy. Ka mizara roa ny lalana amin'ny herin'ny tenin'Andriamanitra io. Izay nanao ny tsara dia mankana amin'ny fiainana. Izay nanao ny ratsy mankana amin'ny fanameloana.
ka zay mahatonga ny Petera mamaly ratsy tokoa ny tompo. Andriamanitra dia faran'izay mpamaly faty antsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo. Matetika manko itsika dia mialokaloka amin'ny fahatsaran'Andriamanitra. Fa izy koa rehefa mivadika na ianao koa ny manao an'izany mialam-pe fa za efa hivadika biby fa zay mihitsy ny teolojia mivadika lion'Andriamanitra amin'ny Israely ozy izy. Rehefa mivadika amin'izany adintsika zay ka miantso atsika izy mbola ankatony teniny. Dia mbola miantso atsika izy amin'izany rehetra zany. Fa za mitoetra n'Andriamanitra. Mandripaka amin'ny arivo mandimby mihitsy izy rehefa malifaty amin'izay tsy tia azy. Fa tsy mahazo mialokalo araza manefy an'Andriamanitra. Fa misy karazan'olona manefy an'Andriamanitra hifanaraka amin'izay filany sy ny sitrapony. Ary zay mahatonga amin'ny teny mandrakariva matetika tandremo fa ny hira tsy toriteny. Anatin'ny hira misy zavatra be dia be diso. Ohatra hoe ilay hiran'Andriamanitra inoako iny dia diso hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Andriamanitra tsy namorona ely fa ny ely dia nivoavoatra ho an'ny anjely. Andriamanitra namorona ely fa tsy namboariny ho anao. Zay fotsiny fa namboariny ho amin'ny devoly sy ny anjely mazava be eo. Fa Andriamanitra mpamaly faty koa resahan'ny soratra masina. Fa indraindray Andriamanitra tefentsika hifanaraka amin'ny filatsika. Fa mananitra maditra eny fa mandripaka ny maditra koa izy. Ka indraindray tsika amin'ny karazana hira maro reny diso. Fa mandrotsirotso ilay izy dia atao fa mahabe dia be ny hira diso rehefa tsaraina amin'ny soratra masina. Miantso atsika izy ankatony teniny. Fa ny faharoa dia miantso atsika izy mba hibebaka. Dia verentsika ny Petera faharoa toko fahatelo. Ireto olona ireto zany mbola antsoina hibebaka ihany izy. Dia vakitsika nandehan'ny fahavalo ka hatramin'ny fahafolo. Nefa ry malala izay zavatra reo izao no ako tsy ho adinonareo. Indray andro amin'ny tompo dia ataony arivo taona. Ary ny arivo taona toy ny iray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasana arak'izay fataony sasany fahaelana. Fa maharo-po aminareo izy. Tsy tiany hisy very maho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny androny tompo. Ary amin'izany dia ny lanitra dia ho lasa mifirimorimoana mafy. Ary levo ny afo ny tanenan'ny zavatra rehetra ka hodorana avokoa ny tany sy ny asa rehetra eo aminy. Ireo olona ireo zany mieritreritra hoe sy mbola ho ela zan'Andriamanitra zany. Efa ela na inoko hoe ho avy ny tompo. Efa ela na inoko hoe faharandro. Ary zay manko manahirana ny sasany manendry tendry andro. Nisy fiangonana nanendry andro première guerre mitonga. Nisy fiangonana mbola nanendry andro indray deuxième guerre mitonga. Nisy indray tamin'ny taona 2000 asa ho firy indray mitendry ny sasany. Fa tsy ohatran'izany ny Andriamanitra izy. Raha miteny hoe aingana izy tsy aingana antsika olombelona izany. Ny olombelona manko tsika manko voafetra ny zavatra telo. Ny olona, ny fotoana dia ny toerana. Ny olona tsika zany personne zany dia espace temps. Reo zany tsy maintsy jerena rehefa manao zavatra. Nina zavatra ataonao tsy maintsy mijery an'ireo zavatra telo reo. Ny toerana zany nisan'ny manahirana. Miady tamin'ny olona. Miady seza hatrany am-piangonana ka hatrany amin'ny fanjakana. Ny toerana zany manaiza ny toerana. Rehefa miasa ahoana ny toerana. Espace io. Rehefa mandrafitra sy ninninina. Fa ny fotoana koa ohatran'izany tsy maintsy misy resaka fotoana. Ary ny fotoana mety ho lava mety ho fo. Satria zavatra transdimensionnel io. Satria ny ora anankiray miankina amin'ny zavatra ataonao no mahalava sy mahafoy azy. L'heure est un intervalle de temps plus ou moins long selon ce que nous affecte. Raha marary anao sous sérum dia lava sa fo ny adiny iray. Fa raha falifaly be anao manao fetifety manao ahoana ny adiny iray. Tsy mitovy ny halavany io. Izany torotenin'ny pastera zany zao eo amin'ny 10 minitra 13 minitra fa amin'ny sasany efa adiny 3. Satria tsy dia any le saina. Hitanareo fa tsy mitovy ny fandrefesana io tsy mitovy io. Fa ny Andriamanitra tsy manana an'izany notion du temps zany satria izy namorona ny fotoana. Zay ny dikana amin'ny Baiboly miteny tamin'ny voalohany. Le hoe tamin'ny voalohany Dieu a créé le temps.
tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny tany sy ny lanitra. Zay ny dikany. Izy zany tsy ao anatin'ny fotoanantsika, atao hoe chronos. Zay tadidy tsara. Raha zay mahatonga ny Petera miteny ny arivo taona dia ohatra n'inona amin'Andriamanitra? Ndray andro ihany. Zay ilay aingana amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy voafetra ny toerana sy ny fotoana, somary manakatra kely tsika androany. Andriamanitra dia omniprésent, afaka hita amin'ny toerana rehetra, sady ato ampahibe izy no any mahazo arivo, no any vato amin'ny fiangonana rehetra, hatrany andafo, afaka atampoko, afaka ponao naiza zay ny atao hoe omniprésent, omniscient, omnipotent, ka tsy anatin'ny fotoanan'Andriamanitra ny fotoananao. Zay no mahatonga antsika variana, ohatrany ela izy zany no izytsika. Tadidio fa notion du temps zany resaka momba n'olombelona zany, fa tsy resaka momba an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy voafehin'ny fotoana. Ary zay tsy aizanareo an'izany ho Petera, tsy ohatran'izany ange natao hoe fotoana amin'Andriamanitra, tsy ohatran'ny fotoananao. Fa Andriamanitra tsy maela, tsy mba ela izy. Araka ny hoe sasany Andriamanitra mbola tsy ho avy vetivety. Fa inona ny mahatonga azy ohatran'ny ela? Satria omeny tombonandro ianao aninona. Zay no misoratra ao. Tsisy tiano very izy rehetra fa tonga amin'ny fibebahana. Zay le hoe mbola miantso antsika hibebaka izy. Ka raha hitanao lava ny fotoananao, fibebahana no andrasina aminao midikany. Fa rehefa ho avy zay io haingana be. Tsika efa natratra ny accident amin'ny fiara zany dia mahita hoe haingana be izy. Fa ny kajianao hoe fiampahany firy segonda ianao raha manao tonneau vide zany amin'ny arabe, fa tsy hitahitanao ny nahatongatana. Efa ianao maratra mipetraka eo, rehefa tonga zany izy io dia haingana be. Ary zay le ho avy tahaka ny mpangalatra tsy miera izy amin'any. Ary zay koa no mahatonga hoe lasa mifiromoromoana mafy ny zavatra rehetra. Mianatra tsara ny ankizy zao dia manadina siansa indray pastera zany ao anatin'izay. Misy zavatra mirimorimo maro be manodidina antsika, ary zay mamarina ny tenin'Andriamanitra. Miainga tsika mibitika indrindra dia ny atao, inona ilay zavatra mirimorimo mafy be mihodina ao anatiny? Misy électron mihodina ao. Amin'ny tenantsika tsirairay zany zavatra jereny masontsika io zany tsy hita maso fa misy zavatra mihodina ao, ary mafy ny fihodina io. Ny tany mihodina, ny masoandro io mifindra koa io, miaraka amin'ny système solaire mihodina io, mifindra io. Fa tsy haintsika ny firimorimoana, fa misy zavatra mandeha mafy be ao manodidina antsika. Firy ny kilomètre par seconde ny vitesse ny feo. Izy ny haingana koa ny vitesse ny hazavana sa ny vitesse ny onde ny feo? Ny hazavana no haingana kokoa noho ny feo. Zay mahatonga anao raha misy olona mikapa azo ary efa hitanao latsaka le efa maky vao heninao le feo. Zay ny afantaranao azy rehefa mijery zavatra ianao. Firy ny afainganany zavatra mampandeha ny jiro io, ny courant. Ilazana amintsika misy zavatra mirimorimo mafy be fa isika variana. Zay le fiantsona amin'ny fibebahana. Misy zavatra mirimorimo mafy manodidina antsika reo, nankasitsika reo fa isika ny variana. Mbola tsy lazitsika amin'ny zavatra namboariny zanak'olombelona rehetra mandehandeha rehetra io. Hoe raha mipoaka ny bomba anankiray dia hatraiza ny tratrana anatin'ny firy segonda, mbola tsy milaza amin'izany tsika. Fa zao rehetra zao dia mirimorimo mafy ho Petera mankana amin'ny afo, ary mirimorimo tsy mandeha amin'ny zavatra tsara, fa mirimorimo mankana amin'ny zavatra ratsy, ny zavatra rehetra manodidina antsika io. Na ao anatintsika io misy zavatra mirimorimo. Mba misaina ihany tsika amin'ny famakiana ara-tsiantifika ny be. Ho levon'ny afo mitena ny zavatra rehetra ary hodorina avokoa ny tany sy ny asa rehetra ao anatiny. Ary zay no iantsony fibebahana. Vakitsika ny 9:1 hatramin'ny 7:10. Ko raha levona toy izany zao zavatra rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy toe-panaraka n'Andriamanitra, sady manam-tena ny mampahafaingana amin'ny fiavian'ny andron'ny Tompo, zay mahamay sy alevona ny lanitra ary andoro sy ampimiro ny zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manam-tena lanitra baobao sy tany baobao zay toerana. Mitaky toe-panahy, mitaky fahamarinana, mitaky fitondrantena masina amin'ny Tompo,
fa izavatra rehetra io mirimorimo mankana amin'ny fahaverezana, mankana amin'ny hafa, mankana amin'ny fahamaizana izavatra rehetra io. Ninona zavatra ataontsika rehetra haingana. Maro be ny zavatra manodidina antsika haingana be. Raha mipoaka ny gazy anankiray anatin'ny tokantrano, ahoana ny fahafaingana ny fipoahana. Misy zavatra maro be zany manodidina antsika haingana be, tsy mifanaraka amin'ny fotoana antsika. Entsika eritreritra zany amin'le fiaviany andron'Andriamanitra. Ary mihamamay, mihahaingana, ny zavatra rehetra amin'izao ne mihahaingana. Firy moa ny fiara tamin'ny fotoan'andro na fainganam-pandeha ka natonga azy ny refesina tamin'ny hoe chevaux. Fainganam-pandeha ny soavaly ny refesana azy. Fa zao efa 4 km/h ny fahazakazana. Zavatra rehetra mirimorimo ny hafainganana. Tahaka nahoana tamin'ny andron'ny be mainty ny zany filaza an'io fiaran-dalamby taloha sy ny amin'izao fotoana ny hafainganam-pandehan'io. Izay zavatra zay zany eritreretina hoe manentina antsika hibebaka satria misy zavatra mirimorimo. Fa antsika miteny hoe mirimorimo ny fandrosoana, fa mirimorimo koa ny loza amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiainantsika. Dia miantso antsika amin'ny tompo hibebaka. Ary zay le fibebahana zay fankatoavana amin'ny tenin'ny tompo zay takina. Zay ny tsy tao amin'ny vadiny Lota. Genesis 7:12 isika zany. Maninona mozy ny olona mierika dia efa vongan-tsira, zany hoe tsy ara-tsi-panahy. Fa misy teny ary amin'ny 7:10 efa nampitandrina zany le anjely. Zay mahatonga an'io. Ary amin'ny 7:10 amin'ny Genesis 7:12 le tsy nivakiana teo mba vakitsika. Ary rehefa nitondra azy nivoaka tany ivelany izy dia hoy ny anankiray: mandosira mamonjy ny ainao, aza mierikeriky ianao. Mandosirana ny tenim-bohitra. Ianao koa tandremo sao aringana. Dia ny baiko dia aza maninona? Aza mierikeriky. Tsy gaga amin'izay ianao raha tonga ny amin'ny 420 ahoana ozy izy. Fa ny vadiny Lota nierika dia naninona? Tonga vongan-tsira. Efa nisy fampitandremana, nisy fankatoavana tenin'Andriamanitra manahirana. Ary Andriamanitra efa niala neniny. Sodoma sy Gomora zany tanàna sady firenena. Ny zay na divin'ny teny hoe cité. Polisy amin'ny teny grika na zareo ny teny hoe politika cité. Ka tamin'izany fotoana zany polisy ethnos amin'ny teny grika zany hoe cité nation. Ny olona taloha zany izy ray tanàna ny firenena ray. Zany hoe misy tanàna zany mitovy be amin'ity Antananarivo ity sady firenena io mifefy io. Vitan'jareo mifefy tahaka ny adivorontsika taloha teto Madagasikara fa iny kely iny. Zany Roma zany ville cité zany. Cité ngeza be tamin'ny andro taloha. Izy amin'ny Ninive zany cité zany, cité nation. Zany hoe 3 andro mamakivaky zany Ninive zany eritreritsa nangeza amin'ny tanàna zany. Sady io nefa firenena, io ny tanàna zay ny lamody taloha, cité nation. Jereo anareo amin'ny tantaran'ny antiquité fa manao an'izany daholo. Ka Sodoma sy Gomora ny ravana, cité io anakiroa ngeda be. Abrahama ny fona, sody mba misy 50 marina. Cité anakiroa mitovy amin'ny Antananarivo zany. Hoy izy Andriamanitra tsy mandringana raha misy 50. Abrahama neritreritra satria raha tsy fanahy le olona tao. Ina mampalaza ny Sodoma sy Gomora moa ny homosexualité vazadino zay. Zay ny mampalaza ao koatra ny ara-tsi-panahy rehetrarehetra. Dia ohatran'ny tsisy alao 520 mba miady varotra ihany. Tsy mandringana raha misy 520 Andriamanitra. Ro mba misy 10. Tsy mandringana raha mba misy 10. Efa mba imenatra ihany Abrahama iteny hoe tsisy koa. Tompo efa mba miteny mbola mahazo miteny farany ve? Raha misy 5 tenena izy Andriamanitra. Raha misy 5 izy Andriamanitra tsy mandringana. Nisy 5 ve tao? Tsisy koa tao fa 4. Le 4 mbola naninona? Mbola niala koa ny ray. Manahirana raha mpanangatana amin'izany Andriamanitra mba misy marina 50 ve ao amin'ny chapelle.
na irina ihany hoe sao dia misy tsisy firy sisa mito fa le tanàna ngedabe anankiroa zany a tsisy fa soa ihany fa ny misy tantara anankiray atao hoe Ninive oravany le nanyrano anjona azy zany rakizy tanàna ngezabe 3 andro tonga traiza moa ianao raha 3 andro mandeha tongotra zay koa le problème ny sasany 3 andro mandeha tongotra mankosany parivany andro ary tsy tonga Ambatolampy izy sasany fa 3 andro zany a dia ny olona taloha mandeha zany matanjaka zany satria anatin'ny 2 andro izy a mahavitana amin'ny 100 kilometra amin'ny 300 kilometra zany alavan'izany tanàna zany Ninive fa ny bebaka izy dia tsy naringana izy le cité tanàna fa le cité Gomora Sodoma dia levony avy anambarana zany hoe ilain'Andriamanitra ny amin'ny fibebahana sy fantatsika le teny malaza hoe raha ny oloko nantsona amin'ny anarako izy no avy tena ninona avy hitady ny tavako aninona koa moa hiala amin'ny raha tsy fanaony dia maninona hiaino an-danitra ka anasitrana amin'ny tanàna milaza izany rehetra izany tsika mba tsy ho isan'le mpaniratsira tahaka tamin'ny andron'ny Petera fa na isiansy anterany mihitsy dia milaza zavatra mitovy amin'ny baiboly hoe izao tontolo izao dia mirimorimo mankana amin'ny fahafatesana sy ny fahalevonana raha nisy ny bingimbangy voalohany ho avy ny bingimbangy farany zay andrava azy ny mpanao siansa mahafantatra an'izany daholo fa tsy maintsy mankany io izao tontolo izao io tsy maintsy ho levo ka tsy tsika kristianina no ambaka noho izany fa mbola miantso ny tompo Petera hoe ankatoavy ny teniny mbola miantso ny tompo ankatoa ny teniny satria ny teniny dia mahatanteraka fa mandravako dia mbola tsy mandrava atsika izy ary miantso atsika ho amin'ny fibebahana izy fa tsy manao ela amintsika izy fa mandefitra amintsika dia manome fotoana fa amin'Andriamanitra tsy voafehny fotoana izy fa ianao nomeny fotoana mba hibebahanao mba n'Andriamanitra irery ny voninahitra mba hanana fiainam-pibebahana isika mandritra an'izao karima izao amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana dia antsika rehetra iombona hivavaka ho setry ny tenin'Andriamanitra hivavaka isika. Andriamanitra rainay aho, Andriamanitra marina ianao raha miteny ary marina ihany koa ny fitsaranao. Ianao no manome ho anay rehetra, ho an'ny olombelona rehetra araka ny asany avy. Eny hatramin'ny faharatsiana dia Andriamanitra mamaly izany ianao. Nefa ankehitriny Andriamanitra mbola asehonao aminay tsirairay avy ny fitiavanao sy ny famindramponao ka miala nenina aminay indray ianao, hitaona anay rehetra, miantso anay rehetra mba ho mpankatoa ny teninao ary hiaina ihany koa ny fibebahana izay tianao ho fiainanay rehetra. Manoloana izany sitraponao izany Andriamanitra ndreto izahay manavao ny fanomponay indray eto anatrehanao. Mivavaka izay ho anay rehetra izay miombona aminao Andriamanitra amin'ny alalan'izao fiangonana misy anay izao. Ho an'ny kristianina rehetra, ny mpitandrina, ny birao ny fiangonana, ny komety, ny loholona sy ny dekôna, ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana samihafa izay efa najoronao eto aminay. Mivavaka izay na ho anay rehetra izay tonga eto na ho an'ireo izay manaraka ny tokantrano, eny hatramin'ireo zanaky ny fiangonana ny ampitan-dranomasina samy toerana samihafa dia ankinonay fenao am-pelatananao. Tsy ny amefy anao, tsy ny anefy anao araka ny filanay no ataonay Andriamanitra, fa ny angatahanay voalohany indrindra dia ny ahatonga anay ho voary vaovao manoloana ny teninao ka handrava izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, ny toetra, ny fiteny, ny fietsika, ny fisainana izay tsy mifanaraka amin'ny teninao dia ho ravahanao amin'ny alalan'ny herinao izany.
ajoronao sy aorinao ty anatinay kosa ny finoana marina sy ny toetra izay ankasitrahanao, ny toe-panaraka anao Andriamanitra, ny toetra feno fahamasinana. Tao amin'izay rehetra mba olona mpankatony teninao ary amovomendrika ny fibebahana ihany koa ankehitriny. Misaotra anao zay Andriamanitra satria mbola mahatsiaro ny famindramponao sy ny fitiavanao. Na dia betsaka aza ny faharatsiana misy eo amin'ny zanak'olombelona, dia betsaka amin'ny mpanomponao ihany koa ankehitriny no mahatsiaro izany famindramponao zany, narovanao tamin'ny loza samihafa, tamin'ny aretina ankehitriny, ankinonay aminao hatrany ny fiainan'ireny mpanomponao ireny. Tsy miafina aminao ihany koa ny ady izay manjaka eto amin'izao tontolo izao. Tsy sitraka ho Andriamanitra zany ary zany mbola mametraka ity tontolo iainana ity ho amin'ny faharatsiana mandrakarivo. Mangataka ny famindramponao zay Andriamanitra mba ianao ny tondra vahaolana maharitra, hampanjaka ny fihavananao sy ny fiadananao Andriamanitra amin'ny olombelona rehetra. Miomana ihany koa izay ankehitriny amin'ny fankalazana ny andron'ny vehivavy, ny angatahanay fiangonana ho an'ny vehivavy rehetra manerana an'izao tontolo izao, dia mba tsy ho tahaka ny vadiny Lota na ho piasa be tahaka ny Marta, fa mba hiaina ny sitraponao Andriamanitra, hankatoy ny teninao ary amovomendrika ny fibebahana. Ankehitriny Andriamanitra dia mangataka izay ny iainan'izy ireo ny fahatahorana anao Andriamanitra, satria ny vehivavy matahotra anao Andriamanitra no deraina indrindra. Ny mahasoanay rehetra Andriamanitra dia ankininay, angatahanay amin'ny anaranao ilay Andriamanitra efa niantso sy ny fidy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.
ny olona izay natsoan'Andriamanitra ka toy ny teniny sy ainany fibebahana ry havana dia vavolom-belon'ny finoany dia tsika rehetra hitsangana hanambara ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanekam-pinoana laharana voalohany na ny fanekam-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalina nanapaka Ponte Pilato nimbona tamin'ny hazo fijalia matika nalevina hidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo avy any hoe viny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloko fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerantsika rehetra ry havana. Tonga amin'ny fotoanany rojom-bavaka isika, ireo izay tonga tsingerin-taona volana Martsa mba hitsangana. Ireo izay natsara fahasoavana manokana idiran'Andriamanitra hitsangana. Ireo izay manana olana hitoromana am-bavaka hitsangana. Ireo izay marary sy manana ny marary hitsangana. Ireo izay ndona-pahorinana mony havany hitsangana. Araka izany dia mitsangana raha teo ny anan-tokantrano manaraka izao fanompoam-pivavahana izao hivavaka isika. Misaonanao izay Tompo raha mbola afaka manisa ny andronay ka nomezanao anay fo endry. Ny volondohanay dia vao isa avokoa. Ireto avanay reto tonga tsingerin-taona volana Martsa. Nataona mohatra no tsintsina maro izy ireo satria tsy navelana ho solafaka ny ainy ka natratra izao fotoana izao. Ko ianao Andriamanitra no hitsofanay rano azy ireo, hiarahabanay azy ireo, araka ny teninao avy amin'ny tranon'Andriamanitra no hitsofanay rano anareo. Omenao sonsosiny tsara izy ireo, ka arakaraka ny tomboan'ny taona, ny tomboan'ny fahasoavana, fahendrena, fitiavana, fanantenana, finoana velona. Ka hiara-paly mandrakariva aminao Andriamanitra izy ireo amin'ny tombonandro, fofonaina mahavelona menao azy ireo, satria tsy hainay ny mamorona izany, ny manampy minitra iray amin'ny fiainanay, na manovona ray santimetatra amin'ny halavanay, tsy mba hainay izany. Fa ianao Andriamanitra no nampitombony taolanao amin'ny kibo ka hatramin'ny fahalebiazana amin'ny fahanterana. Koa ianao Andriamanitra no miazy ireo fitena matretrika, ka ianao Andriamanitra no hiderany fa tsara sady mpanao ny tsara ianao. Na tsiaro fahasoavana manokana reto avanay, ara-nofo, ara-tsaina, ara-panahy, ara-pananana, ara-piarahamonina, ianao Andriamanitra no nampifaly azy, ka izay nomenao azy mba tsy ho very, hahasoa ny tenany sy ny hafa. Ka ianao Andriamanitra izay efa nanome azy izany, nitantana izany zavatra nomenao azy izany, satria ianao koa mahay mitantana izany mba tsy ho fandravana fa ho fananganana sy fahasoavana, fampitomboana izay rehetra mba hinday ny fanjakanao koa, miaingo amin'ny tena ny tokantraminy fiangonana firenena. Misaonanao izay Andriamanitra raha mbola afaka amin'ny fampivavaka, misy ny manana olana amin'ny tenany, amin'ny fitsarana, amin'ny fiarahamonina, amin'ny endriny maro samihafa amin'ny tokantraminy. Ao ny momba ny asa, ao ny tsy manana asa rahatreo, ao ny trapasahiranana amin'ny fiendriny maro samihafa. Ianao tsy fo fa mahavonjy ary ny sofinao tsy mbola landovina fa mahare. Renao ny fitarainany ka midina fainganao amonjy azy. Aza vela anjeny andro lava na eritreretrana ho ela fiasa izy, fa ianao dia Andriamanitra aingam-piasa ary mpamonjy azo amin'ny andro fahoriana. Ka ianao Andriamanitra no ampahira azy ireo tsy ambikina tahaka amin'ny diery izy, ka hivaza ny olana izany. Misy ny marary eto amin'ny fiangonana, amin'ny tokantrano, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny toeram-pitsaboana, any amin'ny fiara fitaterana. Ianao Andriamanitra hikasika azy ireo, hanamevana ny fanentenana no revitra ny mpitsabo ny mery ny fanafody-piatsaina. Ampahatanjaka ny finoana ho an'izay tsy mampiasa ho fanafody. Ritra ny loharamina ritina rehetra ianao, hikasika azy ireo tsirairay avy ianao amin'ny tananao feno olatra. Ka matoky izay fa ianao Andriamanitra nomezan'ny fahasitranana izany, hiaro ny mitsidina nan-davaka ary ny fahatanorany modiny ray toy ny an'ny voromahery. Azakazaka izy tsy ho reraka andeha izy tsy ho sasatra
fa miaraka aminao Andriamanitra. Misy ny namony havana ary tena havany tsy fo tokoa izy ireny. Ampionony ny manjony reraka toany ny osa ame fahatanjaha. Ampavataro azy ny fitsanganany tena mapy fa efa mandre ny feonao reny domandry ka miakatra ho any amin'ny fitsanganana ho amin'ny fiainana. Fa ianao kosa meny banga satria rainay ianao. Mpitondra teny ianao ary ianao Andriamanitra no hitahiny fahatsirovana rehetra ahatonga izany fifaliana hatramy. Ka ianao Andriamanitra mahalala ny mahasoanay rehetra, na tsy mangataka ary izay, na aiza n'aiza misy anay, fantatrao ny mahory anay, ny mahafaly anay koa, ny manirikiry anay, ny manery anay, fantatrao na ny fahavalo izay tsy fantatrao koa, ary ny firimorimon'ny zavatra miseho amin'izao tontolo izao, tebiteby izay amin'ny zavatra rehetra mety hiseho. Fa ianao Andriamanitra kosa tsy mahela miteny fikasanao tahaka nataon'ny sasany fahelamy. Ka ianao Andriamanitra ny valim-bavaka fa mahay manao zavatsoa aminay ianao, fa tsy manomenay vato na maingoka namena rano ianao, fa mahasoa anay hatramy nomenao anay. Ko meteza ianao Tompo hamalivavaka anay, hanome anay ny fifaliana sy ny fahombiazana. Izany no angatay aminaran'i Kristy Tompo izay efa tia anay, dia mbola tsy ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Misaotra Tompo. Amen. Tratry ny zingery taonareo dia morary soandrina mahazo toerana. Roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo rehetra ny ry havana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny vaovao voaray izao marain'izao. Vaovao avy any ivelany, avy amin'ny chapelle militaire Arivon'ny Mamo. Tanterao ny fanompoanao. Timoty 2:4 andininy 5 tapany B ho an'ny fiangonana chapelle militaire Apaibe. Fanasana ny sampatia. Ho aminareo ane fahasoavan'i Jesosy Tompo. Afaliana ho anay sampatia eto amin'ny chapelle militaire Arivon'ny Mamo ny manasa anareo anotrona ny voka-dehibe izay atao ny Alahady 20 Martsa manomboka amin'ny 7 maraina ny fanompoam-bivavahana. Izany dia entina ny manana ny fanokanana ny fivondronana eto aminay ny 10 Jolay 2024. Iza koa manasa anareo andray anjara hira 2 ao anatin'ny fotoam-bivavahana. Misy mivarotra izay amidy amin'io koa manantena ny fandraisanareo anjara. Dia manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, ny mpitandrina sy ny komety mpivondronana. Fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodam-paritany Arivo Avaradrano, fitandremana Ankadikely Lafy, Antokopira Feo Siako. Ho an'ny mpitandrina sy ny fiangonana ary ny antsan'ny 10 Alinday Ampaibe. Miderany Jehova fa tsara izy. Salamo 7:20 ny andininy voalohany tapany A. Fanasana, ry havana. Ho aminareo mandrakarivany fahasoavana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito iray eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ny volana Martsa ho avy iny ny fanateram-bokatry ny Antokopira Feo Siako. Koa fanamariana izany dia fifaliana ho anay ny manasa antsika hiaraka hisaotra sy hidera ary hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny antsa-panahy izay atao ny Alahady 13 Martsa 2024 amin'ny 2 ratolakandro eto amin'ny FJKM Ankadikely ary mangataka hira 2 ho fandraisana anjara. Ny faliteninareo dia irinay ho tonga mialohan'ny 10 Martsa. Manantena ny fiara-miasa avy aminareo, ny mpitandrina délégué sy ny mpiatraikitra. Avy amin'ny mpitandrina sy ny braon'ny fiangonana. Mahakasika ny fandaminana ny arahana tamin'ny rahavavy katolika dia toy izao ny fandaminana rehefa miditra sy mivoaka isika. Rehefa miditra isika protestanta dia amin'ny varavarana lateral ny miditra sady manao ny gel. Ny rahavavy katolika kosa rehefa mirava dia mivoaka amin'ny varavarana lehibe avy ery aoriana. Aoka isika mba samy hanaja ny fandaminana. Entanina ihany koa isika mpianakavin'ny finoana amin'ny fanohanana ny fikambanana mampiely baiboly malagasy. Iangaviana isika amerina ny valopy izay nozaraina tamintsika. Ireo izay tsy nahazo ny valopy kosa dia afaka manolotra izay fony anatina valopy tsotra. Mankasitraka amin'ny fandraisana anjara antsika tsirairay avy.
Ny fifanandekona sy loolona iarahan'ny chapelle militaire 10 dia ho tanterahana ny arivo mamo ny sabotsy 7 martsa ho avy izao. Ny fisoratana anarana mahakasika izany dia ao ambran secretariat hatramin'ny alahady 13 martsa aorian'ny fitaom-pivavahana maraina. Andray fitenenana solotenan'ny komity 25 aorianan'izao vaovaon'ny fiangonana izao aorian'izay sampana dorkasy ary avy eo vondrona mpanazava. Aorian'ny fitaom-pivavahana ihany koa dia anatanteraka famangina manjo ny fiangonana. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady. Dera ho an'Andriamanitra fa hiverina hianatra ny sekolelahady amin'ny alahady 13 martsa ho avy izao. Iangaviana ny rehetra mba hanajatrany ny fitandremana ara-pahasalamana rehetra. Toy ny tsy fanalana mihitsy ny arovava-orona ary ny fanaovana trano ny gel désinfectant. Amin'ny 7 ora maraina tomazatra ny fidirana. Alahadin'ny sampana sekolelahady ny 13 martsa koa manao tenue isika ny mpianatra t-shirt fotsy ny ambony ary ny ambany izay tiana. Ny mpampianatra kosa moa amin'io dia manao ny tenue izay hotokanana amin'io andro. Efa manomboka ny fivarotana tapakila opération sausisy izay fanaon'ny sampana sekolelahady isan-taona. Asaina isika andray anjara amin'izany amin'ny vidiny 9,000 ariary efa azo raisina any amin'ny mpampianatra sekolelahady. Etsika izy io natao ho fanohanana ny sampana sekolelahady. Manao fanadiovana ny sampana sekolelahady ny sabotsy 12 marsa izao amin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana aty am-piangonana entanina isika ho tonga maro. Verina ratsana tanketsa ny hariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Avy amin'ny sampanasa AFF. Mampatsiahy antsika mpiara-mivavaka fa amin'ny sabotsy 12 martsa ho avy izao fiofanana tafika masina eto am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina. Manantena ny fahatongavantsika hatrany. Sampana tanora mitohy hatrany ny fandraisana anjara fandraisana anarana ho an'ireo izay andeha ny sabotsy 12 marsa izany dia mahakasika ny randonnée izay atao eny Ambohimangarova. Ny alarobia 7 marsa izao ny farafisoratana anarana amin'izany. Avy amin'ny sampana mpanazava stily. Antsoina ny kape sy ny mpiandraikitra hijanona vetivety aorian'ny fitaom-pivavahana fa misy tatitra fohy ho zaraina amintsika. Asaina ihany koa ireo izay rotsaka ho kape mba hiatrika izany fivoriana izany. Avy amin'ny sampana VFL. Ny asabotsy 12 marsa izao no tanterahana fiara-banatratry ny taona atao hoe nandizana Carion. Ny alahady 13 martsa amin'ny 3 ora tolakandro kosa no tanterahana ny famelabelan-kevitra izay mitondra ny lohahevitra hoe fataro ny momba ny fifankatiavan'ny olon-droa mitovy fananahana sy ny franc-maçon. Izany dia iarahana amin'ny pasteur Rabe Manantsoa Solofo koa manantena ny fahatongavantsika rehetra. Rakim-pisaorana no ny fahasoavana ny raisina avy tamin'ny tompo. Korintianina faharoa toko 7:5 isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona. Rakim-pisaorana atolotra ny mpitandrina. Rakim-pisaorana isaorana ny Andriamanitra no ny fanomezany tsy azo tononona. Korintianina faharoa toko 7:5 tononona ho an'ny asan'ny fiangonana ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Rakim-pisaorana no ny fahasoavana ny men'Andriamanitra ny amenakavy atolotra ho an'ny pastera 3 mirahalahy. Fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia toko 7:20 misaotra ny tompo noho ny fitantanany sy famindram-pony ka tsy maty fohamanaina noho ny accident nahazo. Rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Fisaorana izay fianakavian'ny tompo Clara Velonjatovy Marcel dia maneho fisaorana feno ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy, braon'ny fiangonana
fikambanany dekôla Soloolona, sampana sekolelady, sampana tanora, ny sampana velona rehetra teo amin'ny fiangonana ary ny mpianakavy finoana rehetra noho ny fanotronanareo sy fitondranareo ambavaka anay fianakaviana manontolo. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amaly fitianareo. Ny fianakaviana dia namela fararakotra ho an'ny fiangonana. Filazana manjo. Andrianasolo Jonas dia natsono ray ody any aminy ny 10 martsa 2024 rehefa nivahiny 420 taona teto an-tany. Hoy ny vadiny Ravonimboahangy Eliana, ny zanany Andrianasolo Juvin sy manitra mianadahavy, zafikeliny, zafiafiny, ndray tapo aminy, ndray tapo amin'ny vadiny. Nofiny dia hiala ao amin'ny lo AKD ID 80 Vontovorona ny alatsinainy 7 martsa 2024 amin'ny 12 ora sasany ary hoentina ho fiderana sy fisaoran'Andriamanitra ao amin'ny FJKM Atsahadita alohan'ny ametrahana azy ao amin'ny fasandratsany ao Loharanombato. Isaorana Jehova fa natao mahagaga ny famindrapony tamiko tao an-tanana Mimanda. Salamo 130 ny andininy 120. Ny famangin'ny fiangonana dia efa tanteraka omaly. Dia toy izay indray ny vaovaontsika riavana voninahitra an'Andriamanitra ireriany. Fa antry Kristy ho an'Andriamanitra izahay amin'izay hovonjena sy izay hovery. Korintiana 2:2 andininy 5:12. Amin'ny anaran'ny komity fankalazana ny 20 taona nampitandrina sy 5:12 taona ny arahan'anompo tamin'ny mpitandrina Rakototsavy Mikaela no hitsanganako eto anio. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo tratran'izao fotoana ny karemo izao ary miaraba manokana koa ny ray aman-dreny vitsivitsy izay tazana eto izay tafahoana amintsika indray no sitrapon'Andriamanitra tao aorianan'izay fotoana lavalava tsy nionana izay dia miarabanareo tompoko. Ny andraisana fitenenana fohy eto dia manamafy nefa voalaza sy manazava nefa mazava angamba kanefa tsara ihany mifampizara fa nanomboka ny 7 febroary 2024 teo ny fanaingana ny asa amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny fanampiana ny mpitandrina mianakavy amin'ny asa tao-trano. Saotra ny tompo mandrakarivintsika ny amin'izany asa nanomboka izany. Isaorana ihany koa tsika mpianakavy ny finoana tamin'ireo fanomezan-tanana izay efa natolotra hatreto. Ohatra ny manao dia lavitra ihany isika raha mieritreritra fa raha ataontsika fiara dia 320 kilometatra ny andehanana. Ankehitriny mahatazana ny komity ary mahita fa any amin'ny 130 kilometatra vao hijanona. Ary raha miaraka anatin'izany fiara izany tsika dia mazava loatra fa tsy mitovy ny solika ilaina amin'ny 320 kilometatra sy ny 130 kilometatra satria raha solika mitovy ny eo dia hiaraka nosika tsika izany amin'ilay 50 kilometatra farany. Ny tiana ambara amin'izany dia ny hoe miakabidy, miakadanja ny fitaovana sy ny zavatra ilaina ary ny vinavina teo aloha dia efa nisy ny fanitsiana sy ny fanamboarana azy. Matoa maro ny miandry dia minsy matoky tsika fa ho maro koa no omen'Andriamanitra antsika ahafahantsika hanatanteraka an'izany. Misy teny eo amin'ny Romanina milaza hoe izay manome dia aoka hanome amin'ny fahatsoram-po. Ka izany fanomezantsika amin'ny fahatsoram-po izany no hiantsonantsika tsirairay. Raha nanomboka tamin'ny 7 febroary ny asa, mazava loatra fa tonga amin'ny fitenin'ny zana-bazaha zay hoe on est dans le dur, manomboka miditra amin'ny mafimafy, manomboka mitazatazana ny vy, manomboka mitazatazana ny ciment ao anatin'ny enjakenjantsika izany ankehitriny. Koa miantso ny fahamoram-pontsika arak'izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra antsika tsirairay ny amin'ny fandraisana anjara sy ny fanomezan-tanana ny amin'izany. Ny komity dia eo mandrakariva afaka atonitsika ny amin'izay afaka ataontsika sy afaka hifanomezantsika tanana ny amin'izany. Mamela hitodika manokana
amin'ireo tsy eto amin'ity toeran'ity, ao ireo any amin'ny faritra, mitodika ihany koa amin'ireo fianakaviana izay any Adilambato. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa mandeha mivantana amin'ny tambajotra sosialy izao fanompoam-pivavahana izao. Tsy ho atao amin'ny teny vahiny akoa no miresaka aminareo fa atao amin'ny teny malagasy. Miantso atsika rehetra izay zanak'ity fiangonan'ity mielipatrana eran'izao tontolo izao ny fanometanana amin'ny komity fankalazana ny 20 taona sy 15 taona ny mpitandrina mba hifanometanana aminay amintsika mianakavy amin'ny asa fanampiana amin'izany asa tao-trano tanterahana zany. Mba hianatra kely ny mpanao YouTube androany dia milaza hoe io misoratra eo ambany io ny mail ahafahantsika mifampiresaka, ahafahantsika mifanerasera. Raha manana fanontaniana ianareo ny mahakasika ny asa tanterahana na mahakasika ny hetsika tao dia hiangaviana indrindra mba tsy hisalasala ny amin'izany. Dia misaotra antsika rehetra tompoko ny aina marary karemy ao anatin'ny fanoloran-tena sy ny fanompoana an'Andriamanitra feno ho antsika tsirairay. Voninahitra ho an'Andriamanitra fiadanana ho anareo sy ny tokantranonareo. Misaotra tompoko. Izay lehilahy mahazo vady dia mahazo zava-tsoa sady mahita sitraka amin'i Jehovah. Ary aoka nakajy amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Ohabolana 12 ny andininy 12. Izany tenin'Andriamanitra izany no entina hisampana Dorcasy iara-banantsika rehetra ry havana amin'izao andro alahady izao. Araka ny tety andro ny sampana dia anatanteraka mariazy miara-mizotra izahay koa manentana anareo izay linany amin'izany mba hisoratra anarana ao amin'ny birao mpitandrina na ny birao ny sampana Dorcasy hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana marsa ho avy izao. Afaka anontaniana ihany koa ny andinidiny rehetra momba izany ao amin'ny birao mpitandrina. Ny fanamasinana ny mariazy dia ataony asabotsy fa 7 avril izao eto am-piangonana. Fa mialohan'izany dia misy ny fiofanana izay iarahana mpitandrina ny 1 avril, voalohan'ny volana avril amin'ny 4 tolakandro dia ny mpivady aloha mandeha amin'io. Aorianan'izay ny 9 avril amin'ny 5 ora sasany miaraka amin'ny mpivady sy ireo vavolombelona. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra tompo. Dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Zahay atao mivondrona mpanazava eto amin'ny chapelle militaire PAIP dia mivarotra amin'ny billet pakandriam-bavilanitra ho fanamarian'ny andro ny vehivavy. Ka toy izao ny andinidiny mikasika izany. Ny anatin'ny paka dia voninkazo maniry iray izay efa ao anaty pot ary paquet anakokiza anankiray. Amidinay amin'ny vidiny R1 ny tapakila ary afaka jifaina eo amin'ireo mpiandraikitra rehetra mpanazava eto amin'ny fiangonana. Ny fizarana amin'ny pakandriam-bavilanitra dia amin'ny 12 marsa ho avy izao andro sabotsy ka ery lehibe ho an'ny vondrona mpanazava ny fandraisanareo anjara amin'izany ka manentana anareo rehetra ary izahay anjifa amin'ny pakandriam-bavilanitra ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra tompoko. Ny sampana fifoazana dia manentana antsika handray anjara fanarenana ny toby fifoazana any mananjary izay nirodana tanteraka dia ny fifoazana hitarika antsika amin'izany hetsika fanangonana fandraisana anjara fananganana indray izany toby rava izany. Misy nanolotra izao fanaka masina jiro eto amin'ny alitara izao evanao masinina tambavaka teo ny tompon'ny fiadanana malfitia ny mpanompon'Andriamanitra nanome izany. Efa afaka misoratra anarana isika nao ny batisa amin'ny sampandrofisy ny pasika mba tsy ho taraiky be ny fisoratana anarana satria misy ny fiofanana ho amin'izany. Misy ny famangina manjo ataon'ny fiangonana rehefa mirava ny fiangonana. Asaina ianao mpanefana samy tompo vahiny rehetra fa misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo amin'ny tapany faharoa. Eroso amin'ny rakitra isika ero ny tokopira afaka mihira ao anatin'izany.
Yeah.
ao aorianao ry havana dia misy boaty zany na urina napetraky ny safify zany ho an'izay fanampiana ny toby any mananjary mpangalana izany. Ilazany tsika fa ny famelabelarina saika ataon'ny filohan'ny FJKM amin'ny alahady ho avy zao dia nafindra amin'ny fotoana mahamety satria zareo mbola mitety any amin'ny faritany any mamangy an'le fiangonana Trabony. Patsahivina kiny komity faharoapolo sy 20 taona fa mijanona vetivety rehefa mirava ny fiangonana. Asaina isika iombon-databatra amin'ny tompo ny mpanefanasan'ny tompo rehetra. Olaitsika ny hira mialohan'ny sodrano. Tanteran'Andriamanitra aminareo zao tsodrano zao. Fiadanana ho amin'ny rahalahary fitiavana amin'ny finoana avy amin'ny ray an'iretsika sy Jesosy Kristy. Fahasoavana ne ho anareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy tombo amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ho tahina raha mandeha, ho tahina raha mitoetra, ho tahina raha miditra, ho tahina raha mivoaka ny tokantranonareo. Amen. Amen.
napetraka hivavaka mangina isika. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'iray ary ny fanamana. Dia mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.
Jehovah ny mpiandry ahy tsy hanan-java-mahory aho, mampandry ahy amin'ny ahy maitso izy, tondra ahy iomon'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalina fahamarinana noho ny anarana izy. Enina dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho, dia tsy hatahotra ny loza fa ianao no amiko. Nitsoraka azonao sy ny tehinao ireny mahafatahotra aho. Mamelatra latabatra ny loko mason'ny fahavaloko ianao, manositra diloilony lohako ianao, ny kapokako feno dia feno. Eny tokoa fahasoavana sy famondram-po no anaraka amin'ny andro rehetra iainako, dia hitoetra ao an-tramin'i Jehovah andro lava. Izany fitahian'ny tompo izany dia aseho amin'ny alalan'ny reto famantarana hita maso reto, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony ataonay naovinany misaotra anao tompo, ny amin'ny Kristy izay tompony tompo mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra ka hitsaorana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina. Manana ny fahefana rehetra nandanitra izay aty ambony tany hatrany ambamin'ny tany. Feno fiderana azy nandanitra no rekerabima sy ny serafima rakotra ny elany, niarika anjely, ny anjely tsy omby aliny alina, ny apôstôly, ny martiora, ny mpaminany, ireo olomboavitra efa sambatra ny aminao. Ko mianty izay tompo, mba avelao ny feonay sy ny fonay, mba iombona amin'ny marobe nandanitra amin'ny fanjakana sy ny fihobiana masina manao hoe ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izy izay namandeha anazy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy manao hoe raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Hivavaka isika. Ry tompo renay izy nandanitro, indreto izay manantanteraka izao sakramenta masina izao, tsy fahatsarovana fa fahatsarovana fa Ekaristy masina, manondro ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany ny fahafatesany, ny fitsanganana avy amin'ny toerany maty ary noho izy niakatra amboninahitra ka mifona eo ankavanany ray, ary tsy misy masaraka ny amin'ny fitiavan'ny Kristy izay mitoetra eo ankavanany ray, ka matoky izay fa na fahafatesana fiainana na zavatra ho avy na ankehitriny tsy asaraka ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesoa. Ko noho izany dia miandry sy mitalao ny firenena izahay fa tsy mba tahaka an'ireo mpaniratsira, ko dia mba hafeno ny voninahitra ny fanatim-pisaoranay io tanteraka sakramenta masina izao endry Kristy ilay tokana, Kristy ilay tanteraka, Kristy ilay natenina ndray mandeha monjo anay teo miazo fijaliana. Ry tompo ray nandanitro, aoka hiasa aminay ny fanana masina, le mahary, le mamelona, le manamasina ary maimena ny zavatra rehetra. Mianta aminao izay ry fanany Kristy, amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'ny Kristy, amasin'ny torak'izany divay manambara ny rany Kristy. Fa nao Andriamanitra kosa atateraka ny teny zanaka malalanao, ka hatsiaro izay fa tena tafary marina tokoa amin'ny tena mandrany Kristy rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay izahay, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ary ao aminao Andriamanitra tsy tokoa ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakentsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika izay novakiana ho antsika. Ary satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa.
ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rany Jesosy Kristy tompontsika ny rany fanekena vaovao izay alatsaka ho antsika. Hoe Jesosy Kristy tompo, andeha fa voatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika nao nira voalahatra amin'ny zaran'ny mofo sy ny kapoka. Katony tenin'ny tompo ary iaina amin'ny fiainam-pibebahana. Amen.
manangana isika anetretena. Oka isika imompo amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Tsy mendrika atao hoe zanakao, tombo tsy mendrika hitirana manatafitra. Tombo tsy mendrika hitsipona izay sombontsombo latsaka avy amin'ny latabatra okotra. Rehefa ho ianao hoe izay manatonay tsy mba ho lavitra mihitsy. Ireo zava-masina aroso mba hohanina. Jesosy Kristy ilay miantso antsika hankatony teniny manao hoe raiso hano ity ny tenako, izao no ataovy ho fahatserovana. Tsaronay ny dianao, ny ra sy ny fijalianao. Jesosy Kristy ilay miantso antsika hibebaka manao hoe sotroanareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ao an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo, fehefina andray arak'izay mety izo sakramenta masina izao, any mpanahy mavoka raha sakafo mifanjakany lanitra, mitondra fahavelomana ho anay, famelan-keloka, fiainana mandrakizay. Nitafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana izay ka tonga ao amin'ny fiainana. Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe ny Tompo, fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankala ny mazava sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa ny manatona ny mazava, mba haseho ny asany fa atao amin'ny Andriamanitra izany. Ipetraka amin'ny fifaliana isika ianao ny rakim-pisaorana.
ary toa tsy mbola nisy nandeha tao aminay tao hanao fanadinana paster tamin'ny tondasa manko efatra be zao no avaka sa mety nikilazalaza zareo mazona be no dia tsisy nety anao tsony mbola misokatra amin'ny fisoratana anaratra raha mbola sa faly dia faly izay mpanomponao 730 iaro anareo mpamirapiritra amin'ny tavana aminareo aneny tompo ka hiantra anareo nanatra ny tavana aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadana. petraka ivavaka mangina isika fitiavana manakizay ny tiavaka anao izany nampaharetako fa mindrampoko aminao ho an'Andriamanitra ireny neny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo misy nefa mangina manjo ataony fiangonana avy eo.